Tsingana manaraka izay ho ataon'ny FFKM moa no mandefa ny fehi-kevitra tapaky ny voamera enina any amin'ny faritra 3 rehefa vita izay dia isy avy eo ny fihaonana tampony ho tanterahana hanomezana ny fehi-kevitra farany. Ny anjinjin'izay ary. Ny fehi-kevitra ny voamera enina dia alefany amin'ireo faritra 3 ny FFKM. Avy eo dia entina amin'ny fihaonana tampony aritra 3 andro. Ary amin'io fihaonana tampony io no amoahana ny fehi-kevitra farany amin'ny diniky ny samy malagasy karakarain'ny FFKM. Mbola mamerizana izy io. Tsy manakely hoe iny tapaky ny FFKM ny zavatra tapaka tamin'izay teto. Fa kosa langa mety ianakatana tadiavana ihany koa. Langa sorana hanampivinana izy ireo. Araka izay toe-javatra misy amin'ny fahatany FFKM misy azy any. Ka noho izany misy brouillon azony ampiasay. Misy azony fafana, azony ampiny, ary tsika ihany koa andray an'izay fa ny tena fombe hoantsika mianakavy rehefa vita ny liga amin'ny fotony amin'ny sampana faritany FFKM miverina eto harary ary ifampidiniantsika eto ndray izay mandritra ny teloana. Araka ny tombatomba maro dia mety hanomboka ny faharoa amin'ny volana Mey izao ny fihaonana tampony. Fihaonana izay mety hatrehan'ny folo teo Alohamariky Ravalomanana. Anisan'ny fangatahana mivoaka tao anatin'ny asan'ny voamera nandritra ny dinika Savaranandro mantsiny ny tokony hiverenana Andriamatoa Mariky Ravalomanana tanindrazana mba teny isian'ny fampihavanana tena izy eto amin'ny firenena.